Piarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao ny 7 anao fa ny ray andro an'Andriamanitra. Izay indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Fomba fiteny izay efa tsy izoviana amintsika malagasy intsony izany. Rehefa misy olona izay manjakazaka amin'ny faharatsiana ary mety efa tena nandritra ny fotoana ela mihitsy ny ainany izany faharatsiana izany ary mihevitra izy hoe ohatr'izay foana ny fiainany dia hoy isika hoe ny 7 andro anao fa ny ray andro an'Andriamanitra. Ka ilay ray andro izay ambarantsika hoe an'Andriamanitra io dia andro io zany izay itsahara ny faharatsiana io satria hiasa amin'izay Andriamanitra, anafay amin'izay Andriamanitra, idina amin'izay Andriamanitra hikasika any olona io. Dia izay ilay antsoina hoe ray andro an'Andriamanitra. Raha faritako izany ilay ray andro an'Andriamanitra dia hoe fotoana fitsaran'Andriamanitra, fotoana izay amalian'Andriamanitra ary eo zany ilay hoe misy farany ny zavatra rehetra satria amin'io ray andro an'Andriamanitra io zany dia hifarana amin'izay io faharatsiana izay ataon'ilay olona io satria tsy avelan'Andriamanitra hoe anjaka mandrakizay zany ny ratsy. Ary dia tena ara-baiboly zany rehefa jerevantsika ny soratra masina fa na olona na firenena na ity zao tontolo zao ity dia samy tsy maintsy hiaran'izany fitsaran'Andriamanitra izany daholo ary ambara hoe ray andro n'Andriamanitra io. Raha mijery zao antsika ny tantaran'ny Farao, mpanjakan'ny Egypta izay ratsy fanahy mihitsy satria namoaka adidy izy any amin'ny Exodus 2:1-2 amonoana ny lahy rehetra izay teraka ao amin'ny Hebreo. Ary dia nataony ny fomba rehetrarehetra nanandevozana sy nampahoriana ny reto Israely reto dia nieritreritra mihitsy izy hoe tena matanjaka dia tena orana ny zanak'Israely tamin'izany niaritra ny faharatsiana io mpanjaka sy ny abibiany io mpanjaka io teo. Fa tsy naharitra mandrakizay izany fa nisy ilay antsoina hoe ray andro an'Andriamanitra. Dia tena nidina tokoa Andriamanitra raha jerevantsika ny Exodus 2:12 tamin'io alina io dia maty ny lahy matoan'ny Farao sy ny lahy matoan'ny Egyptianina rehetra hatramin'ny biby. Ny lahy rehetra niteraka aloha voalohany teraka ny biby rehetra maty daholo satria nidin'Andriamanitra. Nitsahatra teo ny fahefan'ny Farao afaka ny zanak'Israely. Ranomaso, aizina, faharavana, fahafatesana izay foana ny miaraka amin'io andron'ny Jehovah io rehefa tonga izay andro izay satria nefa ambany niezaka ihany izy nandresy lahatra fa nanamafy ny fony Farao tsy nentiny bebaka mihitsy. Ary eo ravana ny tena mila hitandremantsika satria itsika tsararay avokoa zany eo amin'ny faharatsiana sy ny asa ratsy izay atao dia tadidy io fa tsy io mandrakizay io fa misy farany io. Ka dia tsy mbola tonga izay andron'ny Jehovah izay amalian'Andriamanitra, hitsaran'Andriamanitra, ampitsaharan'Andriamanitra. Rehefa tsy manaiky hitsahatra amin'ny tenan'ilay olona amin'ny faharatsiana dia Andriamanitra mihitsy no ampitsahatra azy. Ary rehefa mampitsahatra nefa Andriamanitra dia izay ilay antsoina hoe andron'ny Jehovah dia ambarako teo hoe ranomaso, aizina, faharavana sy fahafatesana no entiny. Dia ny tsy mbola tonga izany dia aloha mibebaka fa zava-mahatahotra ny azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Fa tsy voatery olona fa mety ho firenena ihany koa. Izay koa no hitantsika ao amin'ny soratra masina. Tratra niaran'izany koa ny Joda sy ireo firenena manodidina izay efa niny mpaminany izay naminany. Any amin'ny toko voalohany izy dia milaza ny amin'io andron'ny Jehovah io izay andro lehibe ozy eo amin'ny 4:40. Efa tombotra ny andro lehiben'i Jehovah ozy izy. Dia ny andro izay amalian'Andriamanitra ny Joda sy ireo firenena manodidina noho ny ratsy sy ny fahotana izay nataony. Eo amin'ny 7:70 izy no milaza an'izany. Dia inona no iseho amin'io andro io izy? Ary amin'izany andro izany izy ny lehilahy mahery dia hitomany mafy. Izay ilay ambarako teo hoe hisy ranomaso io dia hisy aizina ihany koa satria ambany 10:10 fa andron'ny fahatezerana izany andro izany izy andron'ny fahoriana, andron'ny fandravana, andron'ny fanafoanana, andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizipito. Dia izay koa ilay nambarako teo hoe hisy aizina lehibe sy fahafatesana satria ambarany eo raha manao hoe amin'izany andro izany izy ny rano dia ahidina toy ny vovoka ary ny nofony dia ho toy ny zezika. Ho aringan'Andriamanitra tanteraka satria nanota sy niodina tamin'ny nanao tsinitsinina n'Andriamanitra. Rehefa jerevanao ny eo ambonimbony eo dia tena misy an'izany mihitsy hoe fanaovana tsinitsinina n'Andriamanitra. Manao anakapo hoe sady tsy hanao soa Jehovah ny tsy hanao ratsy. Izany hoe Andriamanitra tsy haninona io. Dia izy Andriamanitra hoe hay izay foana ny eritreretinareo 7 andro no anareo fa ny ray andro idinako
tsy ho zakanareo raha tsy mibebaka ianareo ary zany mihitsy nafatry Zefania nampibebaka ny olo izy fa indrisy moa fa tsy mibebaka reo olona reo ary dia tena tanteraka tokoa fa niakatra ny babiloniana nanao fairano ny firenena manodidina rehetra ary ao anatin'izany i Joda sy Jerosalema rava tanteraka dia noentina babo tany Babilônia ny olona zay le izy na dia ny firenena ihany koa aza dia hiaran'io rehefa ohatra ka tsy mibebaka faharavana rehefa tonga izay andron'Andriamanitra rehefa tsy hoe manao faharatsiana eo foana akory le firenena dia hitohitohy eo zany fa ho avy ny fotoanan'Andriamanitra dia mampandiny tena antsika indray zany reny resaka hoe loza voajanahary ngeza be tsunami faharavana ady be sy ny toy izany reny sao dia mba efa famaizan'Andriamanitra ary reny fa ny anankiray koa dia izao tontolo izao ity mihitsy koa ambaran'ny soratra masina ihany koa zany any amin'ny Mateo 4:20 zao Jesosy Kristy dia milaza hoe ity izao tontolo izao ity mihitsy noho ny fahoriana noho ny faharatsiana sy ny fahotana izay atao eto amin'ity izao tontolo izao ity dia ho avy ny ray andro izay ambara hoe andron'i Jehova tsy ho zaka io averika amin'izy ity hoe isy ranomaso dia misy aizina dia misy fahafatesana sy faharavana dia tena zany mihitsy ny ambaran'i Jesosy Kristy any amin'ny Mateo 4:20 ozy manao hoe ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo ny masoandro dia ho maizina ary ny volana tsy hazava ny kitana iraraka avy any an-danitra ary amin'izany andro zany dia hiseho any amin'ny lanitra ny famantaran'ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ahitany zanak'olona avy amin'kery sy ny voninahitra lehibe eny amin'ny rahoalanitra izy izay le andro izay andro hitsarana izao tontolo izao iverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoalanitra ka tapitra eo amin'izay ny faharatsiany ity izao tontolo izao ity satria ho tsarain'Andriamanitra dia io andro io ilay nambaran'ny Petera any amin'ny Tesaloniana Petera 2:3 manao hoe fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa mifirimirimo mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay ao aminy mino an'izany ve ianao fa ity izao tontolo izao izay manao tsinitsinina an'Andriamanitra manao an'Andriamanitra tsy izy ary tena manjakazaka amin'ny faharatsiana ity manao an'ity karazana politika maloto politika ratsy rehetra ity dia ho avy ny andro izay hitsahara izao zavatra rehetra izao sady ho ravan'Andriamanitra ho piten'Andriamanitra satria Andriamanitra dia Andriamanitra mpitsara marina dia io zany le tsony andron'i Jehova ho ranomaso zany andro zany ho maizina zany andro zany ho fahafatesana sy faharavana no entiny zany andro izany ary dia tehiteny antsika amin'ity an'io ity hoe dia ny tsy mbola tonga zany ary tsy fantatsika hoe rovinana tongavan'izany dia andao hibebaka satria mbola fotoana zao ry havana fotoana ny famindrapon'Andriamanitra raha ho tonga zany fotoana zany dia mba tsy hiaran'le ranomaso sy faharavantsika fa ho vovonjy isika satria raha jerevantsika ny tantaran'ny zanak'Israely tamin'ny fahorinana azon'ny Egyptianina dia vovonjy ry zareo satria nino ny ranony zanak'ondry ary raha mijerytsika ny tantaran'izao tontolo izao izay ho rava dia ho arovan'Andriamanitra ary zany nambaran'i Jesosy Kristy ary amin'izany izy ampanona mafy ny trompetra ka aniraka ny anjelina izy anangona ireo olom-pofidy avy any amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra ho angonin'Andriamanitra ny olony ho arovan'Andriamanitra aniraka ny anjelina izy iaro dia tahaka ny arovany zanak'Israely tao Gosena dia tahaka izany ny arovan'Andriamanitra ny vahoakany amin'ny andro ny fahatezerana lehibe io meme amin'izany afatra zany izao tontolo izao hoe tsy mirarahan'izany izy satria tsy mino an'izany izy fa ianao kosa mangovita satria ho avy ny fotoana izay ifaran'izao tontolo izao ifaran'ity faharatsiana rehetra ity ary moa tsy zany ve nirantsika ho levina avokoa izao rehetra izao ho levina avokoa izao rehetra izao sy nirantsika ary tena izy zany raha mijery anao ny zava-misy amin'izao fotoana izao na ataoko fotsiny hoe ny ady lehibe fahatelo zany raha mipokany izany dravany tena tonga anie dia ady nucléaire anie zany ary amin'izany fotoana zany firenena mihitsy no fongana sy ho rava dia ho sanatria ve tanteraka Karabaka telo le nambaran'ny Zefania any amin'ny toko voalohany 7:20 manao hoe fa fahafonganana eny fahafonganana tampoka tokoa no ataony amin'ny mponina amin'ny tany dia izany ve no tanteraka arabaka teny tokoa dia asa aloha fa samy mandinika sy mieritreritra sika fa ray minitra dia mety ho tanteraka zany rehefa voatsindro ny bouton anohany fa izao tsy matahotra an'izany tsika kristianina sy tsika zanak'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mamonjy antsika amin'ny fotoana ny fahatezerana io rehefa tonga io
manao ratsy ny matahotra an'izany araka lehibe ny 7 anao fa ny ray andro an'Andriamanitra fa raha manao ny tsara ianao tsisy atahoranao an'izany andron'Andriamanitra izany fa andro ny famonjeny zany raha tafiditra ao anatin'ireo olona izay manao ny faharatsiana ianao ka mahaino nyity afatra ity toy ianao inona raha ny tokony ataoko fa tena matahotra an'izany ray andron'Andriamanitra zany fa sao dia hiatra amin'ny tokoa ny famaizan'Andriamanitra teny zao dia inona ny tokony ataoko mibebary havana miova miala amin'ny faharatsiana mety izany nantona an'Andriamanitra dia angataka ny famontrapon'Andriamanitra ny amin'izay efa fahotana vitanao dia anova ny fiainanao amin'izay anaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha izy Jesosy tena tompony fiainanao manomboka eo izay sitrapony no arao dia ho hitanao fa tsy atahotra an'izany ray andron'Andriamanitra izany ianao raha ho tonga izany satria itsika izay mino ny zanaka dia tsy ho elohina ozy ny tenin'Andriamanitra mahereza ry havana mandiny tena man'Andriamanitra reran'ny voninahitra amen.